Fifaliana lehibe ho an'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny FJKM mambody findahafirenena vavolombelona no manentana antsika rehetra sy miarava antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ao anatin'ny fanateram-bokatra ny sampana tanora kristianina ny manomboka ny alahady fa 7 volana May ho avy izao. Dia io moa zany fanamariana amin'ny alalan'ny fanompoako vavahana fa ny alahady afaraky amin'ny 20 ny volana May dia miavaka tanteraka satria anatanteraka ny lavandekira izahay miaraka amin'ireo atoko-pihira namana izay anio ny voninahitr'Andriamanitra ary hiezaka anao tsaratsara kokoa amin'izany fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Isy moa zany ny ampiavaka azy izay nangalana ireo mpanentana ao amin'ny mpilalao sarimihetsika Malokila izay anio zany voninahitr'Andriamanitra izany, tsy misy moa amin'io fa lavandekira izay dia rakitra no tanterahantsika ho fanohanana ihany koa ny asan'Andriamanitra izay tanterahan'ny sampana satria ny sampana dia miezaka mandrakariva mampiroborobo ny fitezana ny tanora ao anatin'izany sehatra ny fiangonana sy ny finoana izany amin'ny mahasampana tanora kristianina azy.